Fahameraba-tsika tsirairavindray satria izao fotoana manokana andraisantsika ny mofinaina zao amin'ity zoma maraina ity misaotra anao andro koa izay miaino sy manaraka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto ary mankahery anao koa izay mandalo zavatsarotra ankehitriny. Nderantsika na mofinainan'io dia vavakisika. Etomba-Andriamanitra tolotra anao ny dera ny laza ny atra sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria mbola velonaina anao ny fahasoavanao. Anao ny fahasoavanao ihany koa dia mbola afaka mandray ny teninao hatrany. Ankahirezo ny fona ary aoka ny fotoana izay alainay eto mba ahafahanay mandika ny teninao dia mba atsapahanay fa nomenao fitiavana feno tokoa izay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe lanjaina amin'ny mizana ny lanitra. Nalaina amin'ny Samuela voalohany toko 2:7 manao hoe aza dia mahery miteny avinavina ary aoka tsy ho aloaka ny vavanareo ny firehariana. Fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana ary izy no mandanja ny asa. Amen. Makasika ny tombontsoa mandrakizay ny tsirairay ny fandiniana ny fo sy ny fikolokoloana ny fahaizana rehetra nomen'Andriamanitra. Aoka ny rehetra tsiaro fa tsy misy fikasana ao am-pon'ny olona izay tsy hita ny tompo mazava. Ny fikasanao, ny fikasako, ny fikasantsika tsirairay avy eto dia lanjaina ampitandremana fantatra. Tahaka ny hoe miankina amin'ny vokatra izany no hiafaran'ny olombelona tsirairay. Marina Andriamanitra any an-danitra ary tsy misy tanjona na dia sarim-patarina aza na ihany koa fikasana na dia tsara afina aza izay tsy tahaka ny mazava. Tahaka ny avokoa ny zavatra rehetra, na ny tianao kasaina na ny mody tsy lazainao io dia vakiana avokoa izany ny fisaina ny fo rehetra. Mitanjaka isika eo anatrihan'Andriamanitra. Mety anao teki-dratsy ny olona anankiray ka mieritreritra fa tsy mahafantatra ny zanan'Andriamanitra, nefa amin'ilay andro lehibe anokafanan'ilay boky ka hitsarana ny olona rehetra arak'izay voasoratra ao dia iseho araky ny tena mahizy azy ireny olona ireny. Maro mila misaintsaina an'ity voalaza ity ilay manao hoe tekela efa voalanja tamin'ny mizana ianao ka indro latsa-danja. Ny lalàn'Andriamanitra masina mandrakizay ary tsy miova no fenitra hitsarana ny olona. Io no mamaritra an'izay tokony sy tsy tokony ataontsika. Ary voafatinao anatin'ireo foto-kevitra lehibe roa ireo dia ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Dia ny faharoa manao hoe ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Mazava izany indrisy fa vitsy tokoa no vonona fanatrika amin'ny lalàn'Andriamanitra amin'ny andro fitsarana lehibe. Dia rehefa lanjaina amin'ny lalàn'Andriamanitra masina ny olona dia hita fa latsa-danja. Manazava ny lalantsika ireo fitsipika ny lalàna, nefa tsy misy olona azo marina amin'ny alalany ny hoe voalanja ka na hoe indro latsa-danja ny soratra amaritana ihany koa ny toetrantsika. Nefa i Kristy no mpanalalana antsika ary amin'ny fanekena azy ho mpamonjy antsika dia azontsika takena ny fikasana manao hoe koa amin'izany izy satria efa namarina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Izany ny faniriako aminao, faniriako amin'ny ankohonanao ihany koa amin'ity maraina ity ka ny avinavina tsy hanana toerana eo misy anao ao izay aloaka ny vavanao sy ho firehariana satria Jehovah dia mahalala ny ao an-tsaintsika, ny ao am-pontsika ary izy no mandanja an'izany ihany koa amin'ny asa izay ataontsika. Aoka ho modely sy ohatra ho amin'ny fiarahamonina isika ka izay rehetra ataontsika nefa dia manambara fa efa nivonjen'i Jesosy tokoa isika. Amen. Etomba-Andriamanitra hoe misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Itezinao hiasa ao aminay tsirairay avy ary hanome fiainam-baovao anay hatrany. Anaran'i Jesosy, amen.